tantarany Kimi, tantara tena misy. Zava-dehibe ny fahaizana mamantatra ny zavatra tiana satria mety ampivelatra anao amin'ny manodidina izany. Tena tsy napoziko mihitsy ndrety fa aika tena manao be any anaty jeu vidéo aiza koa e. Tena marina ake zany e, tsy arakarakindryle sarokenatra kely fa ren'olona sarokenatra reny hony tsy azo atao tezitra be fa mahavaky tany aman-danitra mihitsy rehefa tena tezitra zay aza mampimerery fetra. tena marina e, ahitanao zavatra tsy apozina mihitsy izy reny rehefa tena hifaneraseranao akaiky. Fa tsy mavita an'izany aka. Aiko any amin'ny taikenan zao ndry manararoatra mamoaka ny fihetseam-pondry Izay kosa aloha dia marina. Tena tsapako tamin'ilay teo mihitsy fa andriny mamatrapatratra e. Fa aleo aho dia amin'izay aloka. Fa hoana marina ny fomba tena nahaizandrety jeu vidéo fa tena mahaliana. Tamin'ny fotoanany Covid ireny lesy io nanalako andro niaraka tamin'ny namako. Amin'ilay mihiboka moa mazava ho azy Tamin'ny voalohany tsy dia tena hoe niondana be fa avy eo lasa tena tiako ilay izy. Dia lasa namorona ny anarako mihitsy aza eo amin'ny tontolon'ny gaming hoe Kimi. Tsara ka, mahafatifaty ilay anarana. Ohatra ny hoe azo atao anarana saka kely zany ihany koa. Ty fery koa mahita lazaina. Marina e, saka kely le bebe volony mahasosotra kely reny. Fa tsapako ry fetra hoe zava-dehibe ny fahaizana mamantatra ny zavatra tiana satria mety ampivelatra anao amin'ny manodidina izany. Nahoana no mety ho vokatra ny fahasahiana miatrika fifaninanana eo amin'ny fiainana dia mitondra fandrosoana foana satria efa dinganako avana izay. Hafa mihitsy akindry ity ry tsy aro ka. Maninona? Ndry sy ity fitiavandry jeu vidéo ty. Fa ahoana? Ka kilalaon-dabeko nefa ndry olona malefadefaka kely sady sarokenatra be io. Dia inona ny tendry ataoko izany ry Muriela? Tsy hoe inona no tiako atao ndry fa za manohana andry foana amin'izay zavatra tiandry amin'ny manamako akaiky indry ka. Misaotra kia. Fa za io arange tena tsapako mbola afaka mivoatra kokoa amin'ity tekeny ity e. Fa tsy ampy fiofanana sy fanazara-tena. Dia mila miezaka kely kokoa zany ndry. Fa za aloha dia tena mirehare mihitsy hoe namandry e. Fa ahoana? Ka tiandry mahay be ny paikady ny daka sy ny totoandry tiako. Fa misy zavatra tiako atao be ho aty. Asa raha hosahako ny atrika azy. Mihaino ndry a? Misy tournoi féminin karakarain'ny Orange izay hitako any. Dia te hitsapany vintako a. Alefaso mihitsy e. Tsy hitako hoe inona manakana ndritsy anao an'izany. Tournoi fanararoatra iray ahafahako mampafantatra ny fisian'ny Kimi eo amin'ny sehatra ny gaming io a. Sady na ahoana mety ho vokatra kiry Kimi dia mitondra fandrosoana foana ny fahasahiana miatrika fifaninanana eo amin'ny fiainana satria efa dinganako avana izay. Aza atao fandaniam-potoana fotsiny ny zavatra iray. Mahaiza mikaroka mba ho tombontsoa lehibe ho anao izany. Tena tsy nahalala ny fisian'ity salle e-sport manokana ity mihitsy ary Anita raha tsy nandray anjara tamin'ny tournoi féminin karakarain'ny Orange iny. Izay natafiditra anao tao anatin'ny top 3. Tena gaga hoe ve misy an'izao atao amin'ny Orange Digital Center e. Tonga Soweto indray izany Kimi. Misokatra tanteraka ao anao ny salle e-sport. Afaka manao fanazara-tena arak'izay hitanao fa sahazanao ianao. Efa manana PS5 sy ny jeu rehetra isika. Sady efa misy kasika koa. Ka tena hoe natao hanomezana toerana ny tanora hilalao, hifaninana ary hivelatra amin'ny tontolon'ny gaming mihitsy ny salle e-sport. Misaotra ny Orange fa fanohanana toy izao mihitsy no ilaiko ahafahako mandroso hatrany amin'ny sehatra ny jeu vidéo izay tontolo tena tiako. Fa efa napozinao ve iny valin'ny tournoi iny? Tsy dia tena nampoziko loatra aloha raha ny tena marina e. Nitsapany vintako fotsiny ary nijery ny fahasahiako hoe aiza ho aiza. Fa nga mbola nikarohana le fahasahiana e. Fa mbola naprimina taiza.
ay anitako mba fomba firesaka re iny a zay tena aporamena kely ankimivy mba hiena amin'izay angamby io asarotan-kenatra io rehefa miatrika fifaninanana maromaro kimio asa re fa ny azoko antoka aloha izao dia anampy kokoa ny fahatokisa-tenako ny fahafahako manao fanazarantena matetika ato amin'ny saly e-sport faly izay rehefa afaka mampandroso tanora toy izao ary isan'ny antom-pisian'ny orange izay raha fandany-potoana fotsiny nandraisako ny jeu vidéo tamin'ireny androny covid ireny a dia tsapako fa tombontsoa lehibe ho ahy izy ankehitriny vokatry ny fandraisako anjara tamin'ny torony ho ano karakarain'ny orange iny tantany moramora ny ankizy amin'ny zavatra tiany fa mety hanokatra ny lalaka ho aviny izany manao any dadantsiaro salama se fa misaotra iza moa raha tsy madiso ifetra e na mantsiaro fetra le mpakazy tany aminareo taloha hiarak'ilalao jeu vidéo e oka fa tsy saroko izy moa ankehitriny efa tsara toan'ny orange efa lasa matianina amin'ny gamine mihitsy tena tiany le izy le roa zay ny tena marina oy mihitsy a mantsy azy hoe ndreky veo zao raha matory raha tsy totondro sy daka mandrivorivo foana ihany ny ao anatin'ny nofondriko ao adiny valo isan-kerinandro angetsiaro zao no manao fanazarantena ao amin'izao salle e-sport amin'ny orange digital center zao e akoatra ny hoe milalao miaraka amin'ireo namaneny anelanela-potoana eny rovina tokoa moa zao tsy ary no tavaveriny eto tany razany e to hitako any amin'ny tambajotra any fa lasany frantsa ndray izy miatrika fifaninanana iresa-pirenena ie tokony ho amin'iny herinandro iny ary noho ny fanoanan'ny orange daholo zany a efa niatrika izay fifaninanam-pirenena zay koa izy talohan'izao tany Kenias Congo arako daholo renika voafeale ara hoy ny fiteninay tanora zay e rariny raha tonga amin'izao toeran'izao izy ianareo ray aman-dreniny raha teo koa moa namela azy malalaka tsara tsy nanisy sakatsakana zay mihitsy zao no tiako ampitaina amin'ireo ray aman-dreny izay mahalala ny tantarany tsiaro na kimi zany hoe tantany moramora ny ankizy amin'ny zavatra tiany fa mety hanokatra ny lalaka ho aviny zany io aro ny asarotan-kenatra izao ny anana fatokisa-tena hahafahanao mandroso ahoana aky izany hoe lasa ambassadrice e-sport orange Madagasikara zany mafinaritra eny moko ka mba velabelary kosa ky mivaly teninareo ry tsy aro sakimy moa zany ny tena tokony atsokondry ty amin'izao dry efa manamboninahitra be amin'ny gamine zao aza dia mila voatsiary rery miorela anarana avokoa ko hitandria metrahan'olana amiko mafinaritra satria ao amin'ny toerana io no andaniako ny fotoanako ankoatra ny fianarana ataoko fa sady mampianatra ireo tanora ao marina tokoa ndry e ie mba mizara izay kely haiko amin'ireo tanora ao fa tena tsapako aloha ny fiovandrihatra amin'izay nyrosondry kokoa amin'ny tontolon'ny gamine izay e tsapako be koa lasa matoky tena kokoa mahazo aina rehefa miresaka sy mifandray amin'ny olona tena azo namana be deaibe koa o ie dia aza sary-piary fa ndry mbola namako foana fa ilay raha hoe mba afaka manampy sy mampandroso ny hafa koa ndry toy ny nanampian'ny orange ndry izay tena isorako azy satria izay fanampiany izay indrindra no nahafahako nahitany lalako ary ny gamine kosa no nahafahako ny feno fihetsem-poko ka na dia sarokenatra aza dia ny oarako izany no ezahako ny anana fahatokisa-tena ahafahako mandroso niarahana tamin'ny orange